mita, maka, zarao ary manompo izany teny efatra izany no dinika ifanaovantsika androany izay anasako anao mba hiaraka amiko androany. Ry mpiara-midinika namana, ampifaliana hatrany hatrany tokoa no iaonana amintsika tsirairay avy. Amin'ity androany maraina ity, tafahoana soamantsara isika miarabanao ny rendoza samy natory daholo azo antoka fa samy natory isika teo ambany fitantanan'ny tompo ny fiainantsika dia nomeny fahavelomana dia faly mihaony atolotra mandrakariva ho antsika hatrany hatrany ny firarian-tso rehetra, ny fahasoavan'ny tompo aneo aminao ary ny fiadanana ny anjaka amponao sy ny ankonanao androany. Andeha hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinidinika izao indray. Andriamanitra rainay any an-danitro, apetraka hipetra-tananao indray izao fotoana izao, izay isaoranay ianao hatrany hatrany noho ny fitantananao, noho ny fitsimbinanao anay. Mahatsapa an'io izay fa mpanompo tsy mahasoa ihany, satria ny ratsy rehetra teo masonao ny fansaintsainay sy nataonay, koa mangataka izay tompo mamelany ilokay mamondrafo aminay. Raha andinika ny tenary izay ankehitriny dia mangataka indray ilay taridala ny fanena masina mba hampianatra anay. Naran'i Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Mita, maka, zarao, manompo. Izany no resantsika indray mbola amin'ny bokon'ny Josoa isika fanombohana moa ny bokon'ny Josoa, kanefa dia efa misy andinina atao tadina fa niresantsika hatramin'ny omaly amin'ny Josoa toko voalohany ka ny andininy fahafito, koa mahiriza sy mahatanjatsara ianao. Hitandremanao anao arak'izay araka ny lalàna rehetra izay nandidin'ny Mosesy mpanomboka anao. Aza miala aminy, na ao amin'ny ankavanana, na ao amin'ny ankavia, mba ho ambinina ianao amin'izay rehetra alianao. Androany dia hiresaka tsika ny amin'ny bokon'ny Josoa sy ny rafitra, firafitra izany boky izany. Inavo ny votoantony, inavo ny votoatiny hita ao anatin'izany bokon'ny Josoa izany. Ny bokon'ny Josoa tokoa mantsy no fiomanan'ny Josoa sy ny olona hita ny olon'ny Jordana. Misy fiomanana zany atao satria hita izany ony lehibe izany ireto vahoaka reto eo ambany fitarihan'i Josoa. Ny toko voalohany amin'ny bokon'i Josoa no azo lazaina hoe fampidirana manontolo ilay boky. Ny bokon'i Josoa toko voalohany dia karazana hoe taridalana teny fampidirana an'ilay boky iray manontolo ka ahitana rafitra efatra. Rafitra efatra no ahitana an'izany ka ao anatin'ny boky io no ahitantsika ny hoe ny fitanany ony. Ao ihany koa ny fakanany tany manomboka amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faha iraika ambin'ny folo. Eo ihany koa ny fizarana ny tany manomboka amin'ny faharoa andininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny dimy ambin'ny folo. Ary ny fahaefatra farany dia ny fanompoana amin'ny fankatoavana ny lalàna manomboka amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Izay azo heverina zany ny bokon'ny Josoa dia drafitra mitohitohy izay hanankinana andraikitra manokana eo am-pelantanan'i Josoa ka Andriamanitra mihitsy nanomeny izany andraikitra izany. Adidy menan'i Josoa ireo teny mita, maka, zarao, manontolo ary manompo. Ary hitantsika tsara fa ny bokon'i Josoa iray manontolo dia misy fizarana efatra lehibe izay niala avy ao amin'ny toko voalohany io dia izao miampita ny Josoa toko voalohany ka hatramin'ny Josoa toko fahadimy andininy faharoa ambin'ny folo manatanteraka izany fiampitana izany. Ny Josoa toko fahadimy manomboka amin'ny andininy fahatelo amin'ny toko fahadimy ka hatramin'ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra amby roapolo dia manatanteraka ilay maka ilay tany. Ny Josoa toko fahatelo ambin'ny folo indray manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny Josoa toko faha iraika amby roapolo Josoa toko faha iraika amby roapolo andininy fahadimy amby efapolo dia ilay hoe mizara manao fizaraon-tany. Ary ny Josoa faharoa amby roapolo ka hatramin'ny farany dia maneho ilay hoe ny fanompoana an'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, manana drafitra
eo amin'ny zanany Andriamanitra. Tiako ihany koa ny milaza amintsika fa manana drafitra eo amin'ny fiainana koa Andriamanitra. Manana drafitra eo amin'ny fiainantsika koa Andriamanitra. Eo lay teny teo, mita, maka, mizara ary manompo amin'ny fankatoavana. Izany koa no drafitr'Andriamanitra omena antsika. Mita indray isika zao, ireo vahoakan'Andriamanitra dia mita ny olon'ny Jordana. Raha mbola tsy tonga ny tompo dia mita ny telo volana ity indray isika. Maka ny sakafo anatao izany telo volana izany, dia mizara an'izany, dia manatanteraka manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany mandritra ny telo volana ity ao anatin'ny fankatoavana. Kanefa ny tena zava-dehibe dia ny fitantsika ity zao tontolo izao ity ho any amin'ny kananan'ny lanitra. Maka ilay lova omen'Andriamanitra antsika, ary dian'izao dia mizara izany amin'ny mpiarabelona amin'ny tsirairay avy. Ho tanteraka izany, ho tanteraka izany toe-javatra izany, ho tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra izay nomena Josoa. Kanefa tsy tanteraka izany raha tsy amin'ny finoana sy ny fankatoavana amin'Andriamanitra. Zany ny drafitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tsy hoe tanteraka amin'izao fotsiny zany ireo drafitr'Andriamanitra ireo, fa mitaky valiteny avy amin'ny vahoaka. Zao ny valiteny nataon'ny vahoaka ny 140. Hoy izy hoe, dia namaly an Josoa izy ireo ka nanao hoe, izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary zay rehetra nirahanao anay dia alenay, araka ny nienonay an'i Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no ienonay anao koa. Ombanao an'i Jehovah Andriamanitra tahaka nombany an'i Mosesy. Zany no valiteny andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Zay rehetra lazainao anay Jehovah dia ataonay. Zay rehetra sainao ataonay dia ho tanterahinay. Zay rehetra nirahanao anay dia alenay. Ry mpiara-midinika namana, eto hitantsika tsara ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika. Asaina manao izay azontsika atao isika. Asaina maka tolo baikon'Andriamanitra isika. Zay ilay hoe maka, mita, zarao ary manompo. Anatria zany toe-javatra rehetrarehetra zany dia manome teny fampahirezan'Andriamanitra, manome teny fikasan'Andriamanitra, fa eo anilantsika mandraka hariva izy. Ka raha miteny Andriamanitra amin'ireo teny efatra ireo hoe miampita, maka le tany, mizara ny tany ary manatanteraka ny fanompoana, dia tsy avelany andeha irery ianao. Ho tanterahintsika amin'ny fiarahana aminy zany, miaraka amin'ny finoana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra araka ny voalaza ny Apokalipsy 4:12 manao hoe, indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana any Jesosy. Ny faniriko dia izao, ho samy mitafita isika, samy mahazo le anjara, ary samy manatanteraka ny fanompoana amin'ny fahatokiana tanteraka eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Raha mbola eo am-piandrasantsika ny fiverenan'i Jesosy handray antsika ho any aminy. Hivavaka isika tokoa. Andriamanitra rainay, izany no baiko menao anay, dia ny hitanay ity tany ity ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Eo am-piandrasana an'izany anefa dia mbola hita ity telo volana ity izahay, ka ao anatin'ity telo volana ity nanaovanay fanandramana indray mba hahatonga anay ho tafita eo aminao izahay. Dia momba anay, momba ireto mpiara-mianatra rehetrarehetra eto amin'izay rehetra momba anay, dia hokatsapanay ny fisinao. Amin'ara Kristy nangatana izany vavaka izany. Amen.